Lafim-baovao hafa kosa indray dia nisy hoana trano tetsy Soavimasoandro itolakandro io. Trano miisa 3 no maikila forehatra teny an-toerana, tokony ho tamin'ny 3 ora sy sasany tany hoany. Saika tsy afitra ny entana rehetra tao amin'ity trano ity satria dia tsy nisy olona tao anatin'izany toerana izany. Soa ihany anefa fa tsy nisy ny naratra ary tsy nisy ny ainana fohy ary tonga teny an-toerana koa ny sampana mpamonjy voina namonjy izany. Nisehoana aitrano tetsy Soavimasoandro itolakandro io, trano miisa 3 no maikila forehitra teny an-toerana, tokony ho tamin'ny 3 ora sasany teo eo. Saika tsy afitra ny entana rehetra tao amin'ny trano iray satria tsy nisy olona tao amin'izany toerana izany. Soa ihany anefa fa tsy nisy naratra ary tsy nisy ankoinana fohy tamin'izao aitrano niseho izao. Izy aloha dia tsy fantatra izay tena ny andohan'ilay hafa fa ny ato amin'irety trano rehetra izao tsisy olona tao fa ny izy nihitatra vaovaratra nihitatra nakamin'ilay trano anankitelo izay no izy ny andohan'ilay hafa aloha hatreto dia mbola tsisy hay mihitsy hoe zaona izao fa mbola samy mamonjy daholo aloha ny fokon'olona dia izay no ny essentiel angamba ilay famonjenan'ilay hafa aloha misy mahay tanteraka mihitsy aloha sahala am'ty kosa dia efa tena tsisy azo navoaka daholo na ny entana may. Misy milaza fa resaka compteur nipoaka no ny andohan'ny aitrano. Ny manam-pahefana eny an-toerana nefa dia mbola tsy nilaza izay aloha afa ny famitorana no ahafantarana ny tena zava-nisina marina. Zavatra nitranga zany tsy nianso zay tary amin'ny daholo fokotany savosavoka amin'ny am'tely dia nidina izay sorana an'Andriamanitra moa zany fa efa nandray andraikitra ny mponina teto amin'ny tanàna dia izy niatso ny pompia niatso ihany izay nanaraka dia misy nanana trano efa ndrehatra be zany tamin'ny anankiray mpivoan'olon'ilay an'iny no tazana aty trano may zany zao ray anankitelo zany tena ray aloha dia nisy telo zany tsy nisy naratra aloha fa tsy nisy ainana fohy somary nisy ihany nientana mba tabavoaka no fiaraha-miasa ampivoa ny antony zany rehefa nanontaniana teo dia ohatrany nisy court-circuit ao fa tsy zay ny hoe fa nanontaniana. Isan'ny zavatra nahafinaritra niseho teo Soavimasoandro ny firaisan-kinan'ny fokon'olona izay niezaka namono ny afo teo ampiandrasana ny mpamonjy voina izay tonga minitra vitsy tao aorian'izay.